mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina dia ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao ety am-piandohana dia mialatsiny ny tsy fisian'ny fandarana tamin'ny heriny no ny antony maro samihafa dia tsy maintsy natsahatra aloha zay dia miverina indray izy amin'izao fotoana izao dia zay no antony ialana tsiny amintsika rehetra bieno efa niandry zany fandarana zany tamin'ny heriny efa tsy nisy zany fandarana zany verintsika misy ny fandarana ho amin'ny anio dia falitafaraka amintsika rehetrarehetra indray zay sy ny général Désiré Philippe Ramakavelo miaraka aminareo Bruno amin'ny lafiny teknika mihaja stadi no mikirakira ny sary toy ny mahazatra trany dia mba hovanina mo général mba hovanina Andriamatoa Flavien mba hovanina Andriamatoa mihaja sy Andriamatoa Tatia mba hovanina Andriamatoa Bruno zay mikirakira mba mampifandray atsika menakavy amin'ity fandarana mba hovanina ity dia mba hovanina tsika rehetra manaraka amin'ny fandarana toko anio tena ilaina le hoe somary manao tsiah kely satria tsisy tamin'ny heriny dia somary elaela tsy tadidy ilaina ny tsiah tena marina mbola mbako manana le fialatsinao teo Andriamatoa Flavien fa tany amin'ny didy hafa zay niraisana tany moa dia mbola misy olona menomenina tsy hoe menomenina hoe tesy fa malahelo zany tena tsy maintsy ialana tsiny efa miteraka alahelo an'ny hafa dia tsy maintsy miala tsiny satria ohatra nisy fahatsopana-tenana marina loatra ny tena hoe tokony asiana tsiah ny zavatra andresantsika nandritry ny 3-4 herinandro efatra herinandro dia le hoe toe-tsaina na tsy mitovy mihitsiny anisan'izany ny fampatsivana fotsiny le hoe ny olona le mafehy-tena le atao hoe sanga dia efa fantatsika hoe inona ny lafy tsara ny inona ny lafy ratsiny dia tao indray le olona hoe moratesy na le kolerika inona ny lafy tsara ny inona ny lafy ratsiny dia tao indray koa le olona hoe malaheloelo na le mélancolique inona ny lafy tsara ny inona ny lafy ratsiny ary tao le olona ataontsika hoe mafehy-tena inona ny lafy tsara ny inona ny lafy ratsiny zay ny tena antony resantsika indreny Andriamatoa Flavien dia le hoe ilaina le fifamenoana eo am-pivady tena ilaina mihitsy le fifamenoana raha samy mélancolique daholo dia tsy havita zao marina na samy misy le lafy tsarany ara koretaka io ka zay indrindra masiny ohatrany mora mifanakivy raha le olona mora testa daholo ndraiky io dia tsisy fampiresahana mihitsy dia samy manangam-bovony eo daholo zay ny antony ka ny tena hoe ny antony ampatsivana indreny dia satria ny zavatra hidirantsika anio dia mikasika ny hoe fototra fito mampisy ny tokantrano sambatra fototra fito mampisy ny tokantrano sambatra ny tena iresahana anio mantsy dia hoe zay ny antony ny tenenana mialoha an'le hoe toetra mifameno no tena hoe malavorary sy ahita-paombiazana ao anatin'ny tokantrano zay ahorona zay ny tena marina ary zay misy fandraisany ihany marina fefanteniana teto tamin'ny tapabolana hoe hiditra amin'ny tambazotra ny ataontsika hoe ny ao tokantrano miaraka amin'ny tambazotra ny hoe fiainam-pirenentsika satria maha-olo-pirenena efa isy indray mantsy ny fifidianana atsoatsy ny mitsolom-bavamboaka dia tsara ihany ampanarahana an'ireny tambazotra eny fa sao dia nareo gaga indray hoe atao niova tanteraka izany tsy miova tanteraka mihitsy fa tena hoe ilaina atsirovantsika mihitsy fa tsy afaka misaraka mihitsy ny maha-olo-pirenena sy ny maharay na mahariny na mahazanaka indrindra rehefa fiaintaona any amin'ny 20 taona raiky amby 20 taona ka tiako zany ny resaka le hoe fototra fito mampisy ny tokantrano sambatra tsisy na iray aza ka tsy maniry zany atao hoe iaina ny fahasambarana ao tokantrano marina fa karazany fitenitsika hoe ny tokantrano eny tahaka ny jifotsy tota tsy alany romoromo vao tsy ala kasokasoka mety misy zany marina loatra tsy dia hoe lavareny fotony fahasambarana lavareny tsy ahitan'izany ianao ka fa tsy maintsy mba misy ihany koa ny fahasaranana mety mitranga eo amin'ny fiainana fa na ny tena marina le lafy tsara ndeha atao hoe betsaka koa ny iainana azy
zay le fahasambarana noho le hoe fahoriana sy ataontsika hoe fahasairanana ka io le fahasambarana io andre Matoflaviany dia zavatra tsy tonga ho azy mihitsy izy io fa tsy maintsy hoe misy finiavana aloha tena mikatsaka an'izany fahasambarana zany ve ny mpivady tena mikatsaka an'izany hoe tokantrano milamina ve ny mpivady tena mikatsaka an'izany hoe tokantrano mirindra ve ny mpivady ary zay zavatra a tsy maintsy any am-piandohana ohatrany karazana ohatrany hoe volena mihitsy zany le izy satria olona roa sambany hiaraka iaina marina mety efa mifankalala araka ny tendrika hoe farafaratra mba efa mifankalala roa taona fa tsy hoe vao enim-bolana efa-bolana dia iny dia hoe hanorina tokantrano farafaratra satria misy zavatra ifantesantsika foana hoe na ny fomba na ny toetra na ny any fianakaviana zany tokony ho fantatra zay zavatra ay ka zay le finiavana sy ezaka zay a no miteraka an'ilay toko hoe fahasambarana ny tena zava-dehibe dia averiko tsara raha tena te hiaino zareo hoe fahasambarana zany ianao moa dia tsy maintsy misy ny fifampatokisana efa naverimberantsika teto foana andre Matoflaviany fa tsisy fitiavana raha tsisy fifampatokisana ary tsy misaraka misy izy roa misy fifampatokisana miteraka fitiavana ary rehefa miaraka izy roa dia manamafiorona an'izay le fitiavana zay manamafiorona ka rehefa miresaka fitiavana moa tsika inona fa tsy miresaka tokantrano ihany amin'izay fotoan'izay dia hoe tsara orona ny tokantrano ka zay le finiavana zay zany ary ao anatin'izay le hoe fifampatokisana zay mila ao anatin'ny fifampatokisana ny ahitana ny atao hoe fifanarahan-tsaina fifanarahan-tsaina ary ao anatin'izay ihany koa no ahitana an'le hoe mahatonga anao mifampiresaka mahatonga anao mifanakalo hevitra tsika teto efa niteny foana andre Matoflahy efa elaela ihany tsika niteny azy hoe ny mpivady any tsy mba miady hevitra fa mifanakalo hevitra satria hevitra roa samy hafa samy azo tanterahana fa ny fotoana tanterahana azy fotsiny no arindra fa tsy hoe ina koa zany hevitra zany tsisy dikan'izany tsy mety zany ny mpivady tsy mba miady hevitra zany ny mpivady mifanakalo hevitra ary ao anatin'izay fifanakalozan-kevitra misy ny fifanakakezana-po ary ny fifanakakezana-po miteraka fahampatokisana sy fitiavana araka izay efa nolazaintsika ka tena zava-dehibe zay le hoe mitady an'izay le hoe fahasambaran'izay raha mitady an'izay fahasambaran'izay nefa ianao ma dia tsy maintsy misy ny atao hoe vinam-piainana le hoe vinam-piainana inona le hoe vinam-piainana zany hoe misy zavatra ohatrany hoe karazana safidy apetraka ary misy tanjona tiany hotratrarina zay le vina rehefa manao vina zay ianao misy safidy ao anatiny ary misy tanjona hotratrarina ao anatiny anisan'ny voalohany amin'ireny aloha dia tena le hoe fifanarahan-tsain'ny mpivady ina ny tanjona ho matetika ny mpivady ohatrany tsy dia resahana loatra hoe any am-piandohana hoe firy zanaka titsika ateraka ilainy zany fa tsy izay men'Andriamanitra io dia mety daholo amin'izao vanim-potoana efa sarotra zao za dia miteny foana ozy aho hoe mitokana tsy mety ny roa eo ihany fa ny telo nataoko hoe lafatra raha ny hevitro ny antony mankony raha ndray andro any rehefa lehibe ireo zanak'ireo ka misy tsy mifanaraka mba misy anankiray mampiavana fa raha anankiroa fotsiny izy dia eo karikary maso fotsiny eo tsy mifakazo fa tsy misakana akory zany hoe efatra na arakaraka izay ahafahanao fa ny tena izy dia ny antony amerako azan'le hoe telo dia tena mieritreritra mihitsy ny atao hoe fanabeazana hoe ray aman-dreny tena tompona andraiky na atao hoe ray aman-dreny tompona andraiky andre Matoflaviany dia olona hoe rehefa manomboka manorina tokantrano izy dia mandray adidy izy ary ny adidy efa nirazaitsika teto foana fa hoe manome zo ianao manorina tokantrano manambady io manome an'io zo an'io olona alainao vady io na ikenao vady io ary zay zo zay nefany azo takiana zo velomina zo tiavina zo hotsaboina zo zay le zon'olombelona dia tsy efa amin'izany koa le miteraka ka zay ny maharay aman-dreny tompona andraikitra anao raha tsy manana ny fahalala mividy ianao zany hoe eo amin'ny vola miditra tiako lazaina amin'izay fotoan'izay dia tsika teto efa niteny foana ny hoe ny antony merana anisan'ny zaza nge dia tsotra raha vao mivady ianao ka zaza ray ny zanakareo dia fananina mihitsy fananiko mihitsy ny teny teto hoe mipetraka amin'ny efitra ray dia hoy aho hoe raha ohatra ka tsy manana fahalala mividy ianao hanofa trano efitra roa aza miteraka ny faharoa fa hiteraka olana ngezabe io hanompoka eo ny disadisanareo mianakavy amin'izay fotoan'izay satria ny zaza teraka eo mandany vola lavitra noho le zaza efa tonga teo aloha io ka raha ohatra ny karamanao tsy mitombo tsy misy fidiram-bola fa tsy tokana io fitokana io nefa tsy mitombo nefa ny isan'ny olona hitombo dia vao maika anao sahirana mividim-piainana miakatra nga ny rehetrarehetra any dia anisany fa ny tena izy dia hoe
raha azo atao tsy mety ny hoe tsy manan-janaka kosa fa ny tena ilaina dia hoe arakaraka ny fahalala amin'ny vidy no isan'ny zazateraka ary arakaraka ny isan'ny zazateraka no tokony isan'ny efitrano hipetrahana satria mazava tsara rehefa nytenentsika teto foana fa hoe ny hafa ny efitra misy ny dada sy neny hafa ny efitra misy ny zanaka vavy isany raha manana maromaro hafa ny misy ny zanaka lahy zay raha ny tena marina tsy ny olona rehetra nefa no anana an'izany fa dia hoe ahoana zany ka tsika matoa manao fanabeazana amitony Andriamatoa Flaviana dia hoe isoroana aleo misoroka toy izay mitsabo ny fitenenana mba tsy hidira ny fahasahiranana sy ny fitarainana amin'ny fahasarotam-piainana dia efa petrapetraka dia ny meloa zay ny mampanabe mitsinjo ny ho avy ho an'izay rehetra hiditra ao anatin'izany atao hoe tokatrano zany ka miresaka an'izay le fahasamparan'izay tsika dia eo dia efa mipetraka eo io isan'ny zazateraka io dia efa izy efa anisan'izay misy olona manko Andriamatoa Flaviana hoe miteraka ny zanany voalohany izy dia lahy miteraka ny faharoa dia mbola lahy anjaranga tsy maintsy mila vavy dia miteraka ny fahatelony mbola lahy misy olona fianakaviana fantatro 10 lahy fa 2 voavavy fa 12 lahy fa 13 voavavy zay izy fonitsany tamin'ny andro talonga izany mbola azo atao azo veloma am'izao fotoana misy ndraiky hoe fianakaviana anankiray fantatro zanany voalohany lahy faharoa vavy fahatelo vavy fahaefatra vavy fahadimy vavy fahena 10 vavy any amin'ny 12 zay vonjany zavatra ohatran'izany ka misy olona tena manana izany toetrain'izany hoe za kosa aloha dia tsy maintsy manana zanaka lahy na hoe za kosa aloha dia tsy maintsy manana zanaka vavy eritrereto tsara ny fiainana tompoko fa raha vitanao ny mampianatra andreo zany hoe manome zo andreo zazy ireo manatanteraka ny zoany zo hianatra zo tsaboana zo tafiana zo manana ny zo isan-karazany ary io zo io azo takiana tsika teto avy ny teny foana Andriamatoa Flaviana milazany hoe indraindray nge ny ray aman-dreny ao amin'ny teny hoe raha zay vola laniko taminareo zay dia miteny zanako zany manao hoe aterao ohatrany hoe teny tsy fanajana zany mazava loatra kanefa ny zo tompoko dia azo takiana azo indrindra no mahatonga an'le hoe ataontsika hoe tambajotra eo amin'ny fiainana tokatrano sy ny tambajotra eo amin'ny firenena rehefa manome zo anao dia azo takiana ny zo fa tsy azonao pepona ny olona hoe tsy izy zany zay ka zay zany zay no nahatonga an'le hoe tsy maintsy manana an'izay atao hoe vinam-piainan'izay sika voalohany indrindra dia ny atonga dia napetrako tany amin'ny zazateraka satria ny antony ao ny tena miteraka fahasahiranana be dehibe rehefa tsy voafehinao io dia miteraka fahasahiranana be dehibe misy mbola mipetraka ihany amin'ny teny efa mipetraka teo amin'ilay hoe zazanateraka dia za teto efa niteny foana tsika manko hoe niteny foana hoe ny elanelan'ny ny elanela taonany raha ny mety sady tsara dia tokony ho telo taona tokony ho telo taona ny zaza voalohany zay vao miteraka ny faharoa satria efa azo resahana tsara azo efa omanina amin'ny atongavany zandriny fa tsy misy zavatra mampalahelo ohatran'le mahita hoe le zazakely voalohany mbola zaza tokony hotrotrona na tokony ho babena raha mandeha eny an-dalana ka ny anankiray nefa efa teraka ary mbola misy teto efa nytenentsika misy hoe teraka volana janoary ny le ramatoa dia teraka indray volana desambra reny dia tena hitako hoe tena tsy mety mihitsy tena tsy fieritreretana voalohany indrindra dia reny mpianakaviana ary tena fanaovana tsinotsinona le zazateraka zay zavatra avy eo nao gaga fa tsy zarizary ny fiainana ary zany ny antony tenenana zany hoe ataovy amin'izay satria raha vao manomboka sorena koa ianao eo amin'le zazakely ny fanarakaraka anankiroa io sorena le reny mpianakaviana iny sy fahasorenana iny tsy maintsy metraka any amin'ny anao lehilahy ary rehefa samy sorena ny andaniny tsinakely dia anomboka eo ny savoritaka anomboka eo ny fahasahiranana anomboka eo ny sy fahakazahoana anomboka eo ny disadisa maro samihafa zay mety manimba ny tokatrano mihitsy azay ny antony resahantsika nytony tsy hoe tsika mianan-kendry fa tsy maintsy amin'ny manabetsika zany no disitra ndraiky isika manoro ny olona ny zavatra tokony ataony zay tena any amin'le zanaka mihitsy ny atombohako amin'le hoe raha mitena mikatsaka n'izany atao hoe fahasambarantsika ka efa nyteny ihany tsika n'izany le atao hoe vianam-piainan'izay dia tena everiko Andriamatoa Flaviana fa tena azo lazaina hoe tena zava-dehibe nisasanan'izay eo amin'izay le vinam-piainan'izay dia fataro ary reto le teo le tany ampidoana manko tsika dia teny hoe fototra fito mampitso tokatrano sambatra satria miainga amin'ny io le vinam-piainana io zao rehefa evipetra tsara ho fantatra dia ty ny voalohany dia hoe mampanantena zavatra tsy ho vita na ho tanterahana zay le any am-piandohana dia efa misy safidy misy ny sotoavina ny teny omena ny teny ifanomezana tsy maintsy ajaina ny teny nomena
Ary zay ny antony tena metrahana tsara dia any am-piantoana hoe firy zany ny zaza iritsika ho ateraka. Any manko satria olona norona tokantrano ianao, olona anana taranaka ianao, olona iainao anatin'ny taona maro anao. Anisan'ny zavatra tsy maintsy apetraka fa tsy hoe mandeha ho azy fotsiny amin'izao zany zavatra any. Ka zay hoe aza mampanantena zavatra tsy ho vita na tsy ho tanterana. Miteny io zavatra hoe mampanantena zavatra tsy ho vita io, zay anambady manko dia efa niteny daholo tiako ianao, janona aminao rery ihany mandra-pahatonga ny fahafatesana. Tena voatazona ve zany fitenenana zany? Za raha tianao voatazona, zay teny fampanantenana zany dia teneniko aminao reto zavatra reto, zay rehefa nataon'Andriamanitra. Efa nitenentsika teto eny Andriamatoa Flavien, ao amin'ny Salamo fa 3:30. Andiny voalohany, misy an'izao hoe Andriamanitro mitady anao fatratra aho, maniry anao ny nofoko ary mangetahita anao ny fanahiko. Mitady maniry mangetahita. Mitady ny vadinao io ianao, maniry ny vadinao io ianao, mangetahita ny vadinao. Raha tanteraka ao zay amin'ny olona io, tsy hitady olona hafa mihitsy ianao fa ny vehivavy mitovy daholo, ny lehilahy mitovy daholo. Ary tsy hanana eritreritra hafa mihitsy ianao hamitaka na hijangajanga na hanosisy ny fitiavanareo roa. Tsy maintsy zay. Mametaka fantaniana zao hoe ho an'ny olona tsy manaraka ny fantara, ianao efa manambady io. Mba manana saina mba mitady an'io vadinao io ve ianao? Mba mieritreritra hoe maniry an'io vadinao io ve ianao? Mba mieritreritra hoe mangetaheta an'io vadinao io ve ianao? Ary anisan'ny tenentenenako zany ny tanora. Any amin'ny tanora any manko matetika mbola 3 taona ny mariazy ve 10 taona ny mariazy ve dia efa manitsakitsaka tokantrano, efa tsy misy fanajana intsony, efa ohatrany hoe zavatra efa mandeha ho azy fotsiny, tsy misy zavatra mandeha ho azy zany na iray. Fahazarana sisa. Ary tsy mety. Tsy maintsy mifototra tsara amin'izay endrika telo zay hoe mitady maniry mangetahita zay zavatra zay. Ary zay no mahatonga hoe tadio le zavatra nitenenina teo amin'ny fanamasinany. Tsy niterena nge ianao na ny vozonany. Niteneniny zavatra iny, raha ohatra ka tsy ho tanterahanao asa, mety zay teny mopera angambany zao, mety tsy ho vitako zany mopera. Aloha dia efa fanarahana aty am-piandohana fa mety tsy ho vitako zany. Aloha ty teny ray ty tsy tenenina. Eny aloha ty anteny anankiray ty tsy ho tenenina. Ny tena mampalahelo ny Andriamatoa Flavien dia izay e. Firifiry ny tokantrano misaraka amin'izao fotoana izao. Firifiry. Ary tena mampalahelo. Ary zany tena anisan'ny hoe resahantsika nytony zavatra tenenina amin'izao fotoana izao. Ampifahatsiarovana indray. Dia le miteraka fahadisom-panantenana zavatra tena manahirana mihitsy. Ary zay mihitsy ny zavatra hoe antontenetsakatra. Zay ny voalohany. Ny faharoa, ataovy zay isiny ny fifanankalozan-kevitra hatrany mba rehefa isiny ny fifanakakizana-po. Tsika eto dia efa miteny foana ny tsy maintsy misy fotoana telo iainana dia ty fotoana tsy maintsy misy fotoana iarahana amin'ny sakafo. Tsy maintsy misy fotoana iarahana miala voly. Tsy maintsy misy fotoana iarahana mivavaka. Mba manao an'izany ve ny ao tokantrano ao? Mba misy an'izany ve? Sady rehefa tonga ny fotoana hoe iarahana amin'ny sakafo dia ny maso eny amin'ny telefônina, ny sofina tapenana dia samy mitelitelina zay tiany atelina eo. Zany izy afa misy amin'izao fotoana izany. Mba misy ve zany hoe fialam-boly miaraka na miaraka amin'ny lalao, mba misy ve zany? Ny ankamaroany dia tsy manana fotoana amin'izany. Zay ny ankamaroany. Mba misy ve zany hoe fiaraha-mivavaka zany? Io nge zany miteny amin'ny olona foana Andriamatoa Flavien. Tadideo zany fa nanaovan'Andriamanitra ny olombelona nge vatana saina fanahy e. Ka maninona ny sainao karakaranao tsara amin'ny lafin'ny fandratovana fahalalana sy fahaizana. Maninona ny vatanao karakaranao tsara amin'ny alalana tsara, ko maninona ny fanahinao nosombamenao zay sakafo sahaza azy. Azay foana no mahatonga amin'ny tenin'ny olona hoe raha fa ny fanahy io ny tsy karakaranao, ny fanahy ny maha olona. Zany nge nisika malagasy. Ny saina sy ny vatana fotsiny io dia karazany hoe za ve sanatria teny hoe mitovy amin'ny itovizantsika amin'ny biby. Fa na ny biby io nge mba misainy. Io biby koa nge mba manambatany. Mitady fafinaretana, mitady zavatra ilainy. Fa ny zavatra tsy ampy ao aminy dia ny fanahy. Zay endrik'Andriamanitra ao amin'ny olombelona. Zany mba firy miara-mivavaka. Ary zany nefa tena miteny foana Andriamatoa Flavien hoe ny fiaraha-mivavaka io ny tena anaovana azy dia tsotra e. Ahafahana mifamela heloka. Nisy fahadisoana nataon'ny dada, nisy fahadisoana nataon'ny iny, nisy fahadisoana nataon'ny zanaka. Ao anatin'ny vavaka, tsy natsa vavaka lava reny azy. Dia mifona mamela ny heloka Andriamanitra fa tezitra tamin'ny vadika, tezitra tamin'ny zanako dia mba mamela koa. Tsy mifampitody damosina tony rehefa tonga am-pandriana. Mba mifampiresaka, tsy mifampimonjomonjo. Misy mpivady herinandro tsy mifampiteny. Tsy azo ny saiko eritreretana mihitsy. Zany le olona tsy mahay mifamela heloka nge.
Ary anisan'ny zavatra teniko foana Andriamatoa Flavien dia ity ozy hoe tsika kinga sy kinga ery mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra fa rehefa tsika samy olombelona tsy manaiky an'izany amela dia miala tiana général fa tena tsy vitako mafy loatra ary eo ataonao amin'Andriamanitra molosa mamamafy azany foana ny ampiatsihivoko ny olona tsika sarotony lavitra no Andriamanitra ary zay ny anisan'ny ampatsihivokona amin'itony fandarana itony hoe raha kristianina tsika zavatra voalohany afantarana ny kristiana mahay mamela heloka anatin'ny herinandro masina tsika zao tsika zao anatin'ny herinandro masina raha tsara ny ampatadivana zany ary rehefa io ange ao anatin'ny baiboly hoe manota impiry amin'ny rahalahy koa ako no mela heloka azy impito va dia hoy Jesoa impito amin'ny fitopolo eritreretra zany hoe tsisy farany fahaizana mamela heloka ary zay mihitsy ny n'Andriamanitra tsika nge manao fahadisoana foana misy ota foana tsika mieritreritra tsy tanatotsika fa eo anatin'Andriamanitra zay tena hoe lafatra sy tanteraka ody zay zavatra vao mijery fotsiny ao vao mitsiritra fotsiny dia ohatry zay eo anatin'Andriamanitra kanefa dia tsy maintsy ao anatin'le hoe fiarahana mivavaka no angatahana an'izay tapitra ny tapany voalohany toizatsika ny fahatelo faefatra fahadimy fahenina raha manaraka zay ny tapany voalohany nanaovana famelabelara-kevitra dia amaky ny SMS avy any aminareo indray tsika ao anatin'ny tapany faharoa mba hovanina eny ary ovakina ny SMS avy any aminareo toy izao fivaky ny SMS tonga voalohany ety ray mpianakaviana manoratra manana zandry lehilahy za tompoko manana olana ara-pitiavana izy nanambady efa miteraka raiky izy ny vady rotaona ry zareo tena tsy misy fiainana nanjara mihitsy nandritra izay ny fampirafesan'ny fampirafesan'ny vehivavy izy tsy vitan'izay fa zay vola izany toena mety oelan'iny raha matoa daholo zay iny mahatonga atsika am'resaka anytony ny Andriamatoa Flavien hita fa tena ao anatin'le zavatra vao nyresantsika teo mihitsy io zavatra aiza zao ary le fahasambarana tsisy satria tsy nametaka viana tany am-piantohana tsy nisy teny fampiarana tsy ny fanaovana teny ny fanomezana dia hoe tazonina le teny nomena dia io izy io mitranga eo zay zavatra fa ary io mbola mino mihitsy fa mbola le karazan'le fanambadiana le tokantrano maimaika tsy mifankalala tsara mihitsy toetra dia maimaika fotsiny dia zay mifankaty dia mifankaty amin'inona vita maimaika fa taitaitra taitaitra ary zay foana averiko foana ao ny fitiavana ny fototra ny fitiavana fifampatokisana tsy misy fifampatokisana io na kely ary na dia kely ary dikan'izay dia hoe rehefa mitady vahaolana hafa dia mangata fotoanako inona moa no azoko lazaina amin'izany ny raha fotsako ananako vola mbola tsy nanome ka izy indray no miavonavona be nefa zay mbola tena miary sady mamparefy tokantrano io nge resaka zanaka sy ravozana raha aman-dreny moa zany dia io ohatrany tonga amin'le fiteny Andriamatoa Flavien hoe mitaky vola amin'andriana mahazo misotra tompoko tsy mahazo misotra tompoko ko zay io nge ary oabolan-drazana ihany manao hoe aloha viazitsika alakalam-bola zay viazitsika alakalam-bevana tianao manao vavatsy ambina tapoka amin'ny ravozanao anarany koa tony mpo nampisamborom-bola dia izy indray milanjalanja aloha vita teo zay le hoe aloha viazitsika alakalam-bola zay viazitsika alakalam-pihavanana mahavidy ny fihavanana ve ny volany samborony raha ohatra ka takiny matoa mety mbola tsy mamerina nge izy dia mbola tsy manana ko inona ary itandray ny taraina ny tsinareo zanaka niteraka araky amby folo mianadada da sy mama dia tanimbary avy amin'ny dada rehetra dia lehilahy evo daholo no mamboly azy dia mety ve raha misy ny didy momba ny dada dia mba izy rery no miandraikitra azy izy ihany matsy ny tiany mamboly azy fa izy ihany hono no mahatolotolotra zao ny io Andriamatoa Flavien ny ady apetrako tsara fijeriko ty misy zao io tanimboly tanimbary napetraky dada sy neny dia mipetraka eo efa samy manana ny antonasany le prêt-à-pot dia eo lava volo eo le tany satria tsy ampanofana hoe ampanana fa tena lava volo fotsiny eo dia misy amin'le prêt-à-pot hoe nderangamba na dia mba atao tsoriny hoe fameloma maso an'le tany razana dia ndeha hanao eo dia manao dia mampiasa vola eo sy ny namana eo rehefa iny amin'izay manomboka
mahazo aina misy vokatra miakatra de namany de hoe aiza zany mba anjara andray any angely ipetrahandre izy ka hatramin'izay ianao naninona ny tsy nanaoko rehefa miakatra amin'ny vokatra ko hoe zany anjara anay mazava ho azy aleony lavitra tany lavavola zay le hoe ory avamanana ory avamanana andikan'izany tsy misy hoe raha ohatra ka hoe tonga de nisoratany tany amin'ny fanjakana de hoe anazy diso izy fa raha ohatra kosa ka hoe fanamtisamolaly mba tsy hipetrana tavavolo ahoana ny tenenanao azy amin'izany ianao tsy manao izy manao de rehefa miakatra ny vokatra de hoe aizany anay ka ianao nga ny sasatra teo ianao nga ny tsemboka teo anina ile izy ka ty tsy zay ny ty tsy zay satria le dada mihitsy zany no teny hoe satria le lahevo matolotolotra de alao izy daholo mambolony tany ka inona moa maratry an'izany ary inona mahatonga ny sasany tsy manolotolotra azy inona misy dikany ange matoly e dada amin'ny tena ohatrany hoe atao hoe miangatra tasy manaiky ny fiangarana tasa fa zao hoe samy afaka mba manao fa manino ny tireriny mba mitsinjo antsika amin'ny vady fitiavana ange zany mivaly andre matofy lavia mivaly fitiavana rehefa mialangalana ny sisa de zay matolotolotra anao mena za tsy mampanina mihitsy zany amiko fa za tsy hijereny zany matoyo nataony dadany iny zany de satria hitany hoe tsino afaka mba miahy atsika tsy mba afaka azotsika ankinana tsy ny tsala amizao fa ny sisa ka ahoana ny tadiavinao hitovy tsy mitovy za generaly mba mangataka torohevitra aminao nisy taizako zay tsara noho ny fanaovanay nefa tsy teo antoerana ka nalainy baraka tamin'ny manodidina rehetra raha saloha tsy mety teza zanabaratra zanabaratra reo ne hoe miteny zaza tsy nateraka mahabe vatan'orona andre matofy laviagna io izy io za ndray tsy teny misy hoe ataovy lesona fa tsy hoe satria efa nisy ratsy anankiray de raha misy hafa tokony ho ampiana any ariana any de hoe efa leona an'le teo ala aza mba manao an'izany ny olona rehetra nge tsy mitovy tsy hoe satria ny anankiray ny diso de ny rehetrarehetra koa tsy azo ampiana tsony azony vehivavy atao ve no mandao ny zanany voarotaona mandritry ny herintaona fa mandeha miasa ka io ny safidy andre matofy lavia amin'izao fotoana zao nge gaga ny olona rehefa hoe tsy mahay mifampiresaka tsony zanaka sy ray aman-dreny satria ny tena marina atakalo nle ray atao atakalo fa noho ny tsy fisina ohatra de any amin'le lafiny fitadiavana ny tena iompana ny fiainany manontolo fa le zaza atao de za ty miteraka tsika nefa ny tentina ty rehefa niasa amin'ny fitadiavana ny mankemaiky anao de anankiray ihany ateraka ny zaza fa za miteraka telo efatra dimy rehefa vatatrao fa tsy aramaso an'iny ianao mampijaly olona fotsiny ianao fa le tsy miteraka koa de tsy mety amiko ka io safidy io andre matofy lavia rehefa manao safidy ianao de zay nge mahatonga le tenenan'izay le fahasambarany fahasambarana inona no hitan'izany olona zany tsisy vola mety misy fa ny fahasambarana tsy eo fahasambarana ny resahantsika androany de miompana amin'izay foana ny fotokevitra hijorotsika an'io za tovavy fito amby roapolo taona manana olotiny de nitaky firaisana tamiko izy de tsy nanaiko za ray andro nefa zay sizy rery ny tao an-trano andeha nanaparany filany ka tsy afaka nanoatra inona nataoko mba hialako ato zay mantsy mpiara-miasa inona ny lazaiko amin'ny patron anay de makanetra any amin'ny patron zay nge ny atao hoe fanararotany azonao zany natao hoe fanolanana ka ny fanolanana efa misy lalàna manasazy azy tsy eniano aza misalasala ny teny zany tsy enao mihitsy no voaroka fa le nanolana ny mety voaroka amin'izay ianao de tsy miferonaina tsony za tovavy fito amby folo taona andray valo amby folo taona ny olako de za tsy mahatoky tena mihitsy satria misy manakina foana hoe ratsy vatana ono de lasa tsy mahatoky tena mihitsy io ny eto efa tenentsika foana andre matofy lavia sanganasan'Andriamanitra ny ianao tsy misy olombelona mitovy na misy tapitrisa zay tombonin'ny tany ohatranao io ary matohatra n'io nanaovan'Andriamanitra anao mahasanganasanaandriamanitra anao de aza mba mieritreritra an'izany hoe za ratsy fa io nanaovan'Andriamanitra anao io mety mahatafavoaka anao amin'ny fiainana mety hitondra fahasambarana ao anao misy obolana malagasy eny na ny vodotsobika zao manatandrify tadidio zany ndikan'izany rehefa hoe akinao amin'Andriamanitra ny fiainanao me aza mieritreritra anao fa za tsara tare tsara bika de tsy maintsy mety tsy mahita fa ianao eritreretina esoana foana hoe ratsy bika tsisy ilana azy ianao no mety mahazo vady tena hoe asambatra anao zay zavatra fa aza manakify tena zay fotiny tadio za de miteny amin'ny olona foana
ny tena zava-doza angeny matovy lavy any de ianao no manao sakana amin'ny tenanao ianao ihany vao maika mampisy lanjany an'le fianakanana ataon'le olona satria tsy matoko tena za raha ty tare za tsy mbo mahay za tsy mbo mitovy amin'ny hafa jerefy ty tanganako jerefy ty posiko sakana ianao no manao sakana ary tsy mbo sakana anankiray fa sakana be de be ahoana na tafitanao nefa ianao manao sakana ary raha vao ianao no manao sakana de sarotra be manala azy ny olona manao sakana azonao iodinana fa ianao manao sakana tsy afaka zay le izy matony mpizahatany tonga eto Madagasikara tsy noho ny atsara teren'ny lehilahy na ny vehivavy eto Madagasikara fa noho ny aratsy ny gidro eto ijery gidro ny alehany enao tiany matofy lavy any de heverinao fa ambany ny gidro mihitsy zany zay malagasy ty a ka zay ka matony ijery zahatany any tsy ijery le olona tsara tare any na ohatra zao any fa le gidro jereny any le lazany hoe ratsy ny gidro ka zavatra tsy fahitany aminy eny ka zay natao hoe ka tsy tokony anetsy tianao amin'izay hoe ratsy ay tianao lazaina hoe ohatra ny gidro ny tareny kanefa ny gidro ny tiany fahinjereny dikan'izany zany ianao aza mieritreritra hoe ratsy tare zay tiana zay le fampitaka tsara be mety mba mangataka torohevitra tompoko fa ny vadiko sary-piaro be de mahatsiaro mijaly za zay ngeny efa lazaiko olona tsy tianao anie zany aza mba mety resa lahatra hoe fitiavana ny mahasary-piaro azy izy tsy matoko tena matahotra no ambaka ny sasany ary misy zavatra hafahafa ataony ary anafenan'izay hafahafa ataon'izay ny sakanany ianao sao ianao manao ohatra ny zavatra ataony aza mba manaiky an'izany aza manaiky an'izany mitovy zao ny lehilahy sy ny vehivavy rehefa tsy mataty izy de tsaika ny vadiko manome vola ntsokosoko any amin'ny ray sy reniny foana isam-bolany de tokony ho teneniko ve izy tompoko noho io de tsy tia ny rafozako mihitsy za fahasalany tsy misy ka zay ngely hoe mitady fahasambarana ve nareo sa tsy mitady tena miaingy amin'izay le firaisa-tsainy zay manina iny amin'ny sakana ny vadinao tsy hanazava hoe dadasinengy sy tena ohatron'ny fahasaranany mba isika mba ohatrany hoe mba afaka hanampy azy zay ny ataoko hoe zay le andraikitra mba afaka hanampy azy de ina nefa maraty an'izany raha ny dadasinenynao ve mba sahiranao sa ny dadasineny de hirimbelona fotsiny vetsika fa noho le hitako hoe tsy mahafaly anao le anaovako azy de lasa voatery miafinako zay le izy zay fito mianada de zany faravavy ny mamanay mangataka vola aminay ankizy foana de rehefa tsy manana zay de fisainany amin'ny rozoko ozy izy hoe inona koa ny raraiko an'iny sady rehefa arabaina de tsy mijery fa mianjonanjona be de rehefa eo daholo ny zanako sy ny zokoko dia tsy tantoena eny palahelo be iny zany toetrana reny ve manao an'izany mahamenatra zany raha manaraka ny fandarana ianao de mieritreritra tompoko fa tena mahamenatra mihitsy raha reny mpianakaviana ny manao zany tena mahamenatra ary tena toe-tsaina faran'izay ambany sahako ny miteny izany za olona mpanabe za tsy misalasala mihitsy miteny zavatra ohatran'izany raha zay ny mety hampiovan'ny fisainanao ny fijerinao sy ny fiainanao amin'ny fifandraisanao amin'ny zanakao de teneniko le izy inona tompoko no antony mahatonga ny olona iray tsy mba manana fanantenana isaky ny misy zavatra atao ny olo tiako mantsy tsy mba manana fanantenana hoy izy ka olona tsy matoko tena anie zany ka fanantenana inona no ho andrasany io olona iny voalohany indrindra izy tsy matoko tena tsy havita ninninina tsy ho lasa lavitra tsy zato tsy zaroa ko inona zavatra ho atenainy io mbola afaka mamerina fahasambarana efa nisy teo amin'ny mpifankativy na de efa nisy aza ny disadisa teo aloha ny amansy le olona miaraka amiko lasa niova be satria efa diso taminy de lasa entitra be amiko foana izy inona no mba ataoko fa za mbola tena tia azy moa zay efa miandry vahiny tongava amresaka zay mangatafitra fa itako andriamatofy lavy tonga de mijery zaindray renao le tongava de angataka frais aminao tray le olona mangatafy taona tompoko taraviny fa ny fahatarany fahatrano fahatramin'ny natongavana teto Antananarivo no sahirana be ka hatramin'izao 7 taona zao nefa ny ankizy 3 efa manambady daholo ny vehivavy za
eny rehefa mba afaka didy amin'ny telo aloha de efa zava-dehibe nge zay fa zao nge io foana ny mahatonga amin'ny teny de matovy raha loha ranombola ray fotsiny ao miditra mitokatranao tsy maintsy zahirana ianao tsika efa niresaka foana ny hoe arenany men'Andriamanitra ny saina mampisy tsy misy ny ratsan-tanàna folo zay fitaovana tsara indrindra ny 420 raha vao akampanao reo telo reo a de miova ny fiainanao eto raha eto Antananarivo zany mamboly voninkazo zany indreo ny olona eto ty voninkazo manao sakafo zany ny olona eto tena lazaiko anao fa na de atao hoe mpivarotra hany-masaka raha ny etomboanao mety lasa mahavita magazay anao tranombarotra satria io araky ny ao amin'ny baiboly ihany ange miainga amin'ny kely vo afaka amin'ny feny lehibe de mety mbo amin'ny zavatra kely aza mitaraina foana io tsy mampandroso atsika miandro tolorana foana iza ny anolotra anao ao ny tenanao afaka manao an'izany rehetrarehetra zany raha tsy anatriny vava ladindrela hoe olona kilemany ianao monjy tsisy teo ny tananao fa boribory fotsiny na koa hoe olona tsy de salama saina loatra ianao zay anga fa ny 420 ora aloha tsy azo ovana zay vady tsy niteraka nefa mba niezaka ny tsabo hatramin'izay kizo zay nefa tsy hitany atao mba ambinina ara-piainana ihany zay nefa arina ho an'iza ka maninona tsy mananganja azy tsy hoe zavatra mamindratra nge zany hoe mananganja azy zany tsisy olona niso anao mihitsiny trangam-piainana zany zavatra ara-pahasalamana toy batana araky ny tokony manangana zaza fotsiny tsara foana ndrendre mba misy zazatsangana mba hianterana aza miaritreritra ndre ny zanadravavy ny zanan-Kanada ny zanadralahy ny zazanatsanganao io no zanaka ohatra io no mahavonjy anao tsy hitako mihitsy mamenatra an'izany hoe mananganjaza rehefa ohatra tsy nahazo ny hoe afaka niteraka tratranao fa tsy hiteraka zay ny anjaranao zay za generaly tena nifankatia tamin'ny olona efa nanany zanaka roa mifanalavitra zay nisy namako ny resaka tamiko no painy sy ozoniny ny décision raisiko de nisaraka taminy mety ve fa maninona ary fa maninona nisaraka afange ny fifandraisanao aminy hafa le olona hoe niteny taminao angambany zavatra samy hafa aza mpifangarona aza mampifangaro zavatra tsy tokony hifangaro azonao ary le izy latsaka anao le fitiavana io tadidiko tsara nisy namako mpiara-miasa matra raha ny tena marina tsy niteraka izy de efa nisarabady kosa izy aloha rehefa avy asa nisarabady indroa izy de farany fantelo vehivavy efa niteraka 7 anaka vehivavy maty vady io ramatoa io no nalainy de nieritreritra izy mba hiteraka makanto tsy niteraka izy roa fa na izanazany reo zanaky ny vadiny 7 reo tena ty azy mihitsy satria tena nanehoany ny fitiavana tena hoe fitiavany ray neveriny hoe ohatrany zanany naterany reo 7 menadary zavatra misy inge zany aza mieritreritra anao fa efa niteraka maro tsy zavy izy aka tsony zaza 7 izy akoa ny azaka an'izany de misy mahazaka an'izany 7 taona zanako izy fa tsy 7 zanany akory ay 7 taona fa zay ny fahenoko atsy fa zazara koa raha nisy le hoe tranga hitenenako hoe tsy nisany zazany fa rehefa mifankaty de mifankaty za tompoko efa nisy ny teny hoe olokendry ka mba mangataka fanazavana hoe tsara ve zany sa ratsy zany izy hoe olokendry ve de ho ratsy re olona marina mafy efa fisaina na hafandray kosa raha eritreritra hoe olokendry ny lasa ratsy tsara zany mieritreritra izy so de fanesona hafa kosa nge ny fanesona hoe atao hoe maneso azonao hoe nisy fanapaka-hevitra andraisanao ka nahitana vokatra ratsy de am'izay le hoe eky nareo moa endry loatako zay le fanesona fa raha tsy zay ny fomba hitendrenanao azy tsisy maharatsy an'izany fa zay kosa tena fanesona mihitsy hito zao le vokatra fa ratsy de le olona miteny ka nareo moa endry loatako zay izy fanesona ary tonga de eninao am'le fomba fiteny nge hoe fanesona sy tsy fanesona na fiteny na fihetsika na fiteny na fihetsika mazava loatra ny tokantrano miorona amin'ny alaherin'olona de tsy mba ho sambatra zany mihitsy na vita mariazy na be vola sy mifankaty be azy tsisy ho afabela amin'ny tsiny sy ny tody isika le izy matetika mahatonga ndreny azonao enjehany eritseritra ianao de ny eritseritra ao no mamosavy anao zay nge fa fiten'ny malagasy ny eritseritra no mamosavy tsisy olona manapozina anao na hoe mitazona le alahelo rehetrarehetra fa ny eritseritra ao no tsy mandry zay de lasa ohatrany hoe lasa tonga finoana de lasa tanteraka aminao tokoa le izy zay ny izy za vehivavy
efatra amby taona miaraka amin'ny olona efatra amby taona ihany koa. Ny olana kely tompoko dia zao rehefa miresaka dia mifamaly kely foana dia avy eo mifanaraka ihany dia mba hifanaraka ihany ve zay roa raha hoe hivady. Maninona raha izany no miseho ny fiarahanay. Tsy maninona ko. Mahay famela heloka angenareo ny dikan'izany, tsisy maharatsy an'izany, zay le tadiaviny ary ny fahaizana mamela heloka miteraka fahasambara. Zay le izy. Zay ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo ary andraisana ny aso avy any aminareo. Ny lara telefona dia lara telefona mahazaratsika ihany 22 443 90 na 22 442 09. Miaraba tompoko. Mba ovanina tompoko. Tsika rehetra tompoko. Mba nampikely an'le nitenen'ny mon général teo fotsiny Eny tompoko. ale hoe mpivady zany raha amin'ny fomba kristianina izy asoratra fotsiny aloha zany ny vita dia mbola ohatrany hoe tokazo lazaina hoe tokantrano maso any aloha zany satria ny antony isika rehetra vita batiny dia mbola mpianatra fa eo amin'ny maha kristianina rehefa vita boaty eo anoloan'ny hotely zay vao tonga mpivady izany hoe zay ianareo vao tena mpivady tanteraka fa ny taloha mbola mpianada satria vita batiny zany hoe mpianada ao amin'ny kristy mpiravavy mpirala ka izay ny ilaina le fanamasinana ny ampiangonana le faneken'ny olona roa iny mihitsy ino sakrameta mahampivady azo roa zany hoe manala n'ilay batemy zany ho tonga mpivady azo anoho ny fahariny ary zay nge no anirahan'Andriamanitra n'izy mivady anoho ny fahariny tsy misy Andriamanitra anoho i faharina tsony ao ka hoe anao olombelona fa izy mivady reo le anoho le faharin'Andriamanitra lazaina tao amin'ny Genèse ary io koa le nitenen'ny mon général teo hoe alao zay zaka ihany natao baibola nge dia efa miteny mihitsy mitera mitombo ary mamenonta mizaka azy io indrindra ny tena tsindiny fampianaram-pinoana hoe mizaka azy zany hoe zay zaka atao fa tsy hanao folo ianao dia rehefa aveo tsy ho vitanao akory dia zaka zay le izy mivady ihany koa indrindrandrindra fanomezan'Andriamanitra tady di tsara fa io vadinao io dia fanomezan'Andriamanitra azo misy mitady nefa tsy mahazo ka tady dio fa zay hoe fanomezan'Andriamanitra zay zava-de tsy tokony ataotaonao foana zany na hoe hovononao na ataonao inona fa katinao tsara zany fanomezan'Andriamanitra zany ary ilaina indrindra koa ny fampiresana araka ny lazainy général teo hoe fanakaloza-kevitra latabatra boribory ao amin'ny fianakaviana dia mahatonga amin'ny fianakaviana misaratsaraka amin'izao fotoana izao satria tsy misy fiarahana ao tsy misy fanontaniana an'le zaza hoe nanahoana ny fianaranareo rakizy nanahoana ny ohatr'izao rakizy iny anie le fifakazahoana po fanakekezany ao an-trano ilaina mba hoe mandeha miara-mivavaka na dia hoe isan-kariva fotsiny ary nareo manao fitaom-pivavahana kely zava-dehibe zany ka zay le sotrandrindra re tompoko misotra tompoko misotra fa tena feno tanteraka ny fanatravanao tompoko misotra indrindra marina zany ary ilaina zay le fifanakaloza-kevitra zay ilaina fijaroana ihany koa fifanakalozana zany ilaina eto amin'ny fandarantsika daholo 22 443 90 na 22 442 09 miraba tompoko alo ien tompoko eno mienanao zay ay manao tompoko miraba vanina tompoko vanina za tompoko ny vadiko zany magnano an'le resaky général Ramakavela dia le vadiko zany isaky mba miady hevitra zay dia ady foana no iafaran'le izy dia rehefa mba resahanao problema tantrano izy zany dia tsy mamaly mihitsy dia saika mba angataka torohevitra tompoko dia mangata fotoana zany nge tsy vita avaliny fotsiny tsotra eo tsy maintsy sady zao ny zavatra lazaiko ianareo tena misy lanjany lehibe misy le mpivady miaraka hoe tena hoe misy mpanabe mifanatrika aminy dia tena milaza hoe inona tsy zakany anankiray amin'ny anankiray dia tena zakana olona vonona isaraka efa firifiry no hitako ohatr'izany mivoaka avy ao fandray tanana mifampitatana mandeha mivoaka mivavahady satria nahoana satria rehefa tonga ao manko tsy misy andaniny sy ny ankilany hoe zahako ray aman-dren'ny lahy na ray aman-dren'ny vavy
samy ohatrany zanako daholo na ny lahy na ny vavy dia mifandanjalanja tsara. Ia. Miarahaba tompoko. Manana tompoko. Mba ovanino. Mba ovanina tompoko. Tsika rehetra eny to. Zanako raiky amby 20 taona. Lasa vavy. Efa première année université. Izy hoe en Facebook phone. Ny aleo tele indray izy jusqu'à am'raiky amby 10 alina amby 12 alina vao matoa. Dia za ve dia mamety. Le izy iny zay efa tateneniko foana hoe alao ny fovao maraina zay miaro tory fa satria sela ao ny vatan'olombelo io miova mandritry ny alina manomboka amin'ny valalaka tany amin'ny amin'ny 2 maraina any fa rehefa zay amin'ny 2 maraina zay tsy miova tsony le sela. Tiany le namantsika tongavana dia hoe tsy misy fifandraisana mihitsy ao tokantrano fa efa tsy eo amin'ny télé dia eny amin'ny Facebook. Ka satria tsy mifanakaiky boky ina ny mahagaganao amin'izany dia tonga dia mangatafy fotoana hoe atoranareo hoe ahoana ny mampifanakaiky ampondray ray aman-dreny amin'ny zanany. Be dia be ny ray aman-dreny tonga dia mijery fotsiny io zanako ka misy antony satria rehefa miresaka rery amin'le zanany dia hoe ina moa mon général ny resahana aminy raha vao mba miteny aminy ianao tsy ilainy zany ina koa ny dikan'izany fanampim-pona fotsiny zatsony teny io. Miarahaba tompoko. Eny tompoko. Mba ovanina. Tsika rehetra tompoko. Mba hitantara olana kely dia avy eo za mihaina amin'ny radio. Eny tompoko. Zako 5 taona zao za nanambady vita mariazy zahay. Dia petraka tamin'ny tranona Rafozandahatry fanakaiky zahay fa zay rery ny tao dia firaita-po amin'ny dadany. Dia rehefa nisy problème tamin'ny trano dia nisy soran-drafozam-bavoko tao za hoe ndaoky hiala ndaotsika hiala ato fa etoako ny transportnareo moa dia namamanareo aloha dia miara-mipetraka tany ambanivohitra izay mivady mbola tsy nananjana. Afaka 3 andro le zanaka vavandry zareo indray napetra amin'ny tao. Dia izay nanao hoe nanararoatra izy mba ialana eto amin'ny problème zany efa tsy miatampireta-po amin'ny rafozako le rafozam-bavoko kosa zany nanararoatra le problème anay. Rehefa mipetraka tany ambanivohitra 3 taona dia niteraka ray. Dia hoe tokony hianatra le zaza dia aza manao trano any ambanivohitra ozy fa aty aminay manao ty trano tiksi efa titre borné amina. Dia mantsy le ozy le rafozam-bavoko dia eto indray tsika mipetraka ozy tsy hamerina ampovoany. Dia avy eo rehefa mipetraka teo zahay dia hoe manao trano nareo fa tsy manao any. Dia rehefa navita trano zahay dia misy problème miady éponge ny zazakely tsy hita le izy dia memena za velany amin'ny torture zany. Dia memena le rafozam-bavoko hoe ianao tsy miara-monina aminay fa tia éponge ny zanakao fa tsy zany nanary anazy tany amin'ny torture. Nga hoe raha miteny za hoe any amin'ny torture dia tsy maintsy ianao nanary azy. Dia hoe sao dia rofiny entana lasa mandeha tsy mila fifandaminana dia hoe hijanona indray fa tonga dia lasa mandeha dia ozy hoe misy volako ato amin'ity trano ity tsy miala eto dia tonga ny alina dia zao nataon'ny rafozam-bavoko tamin'ny vadiko hoe ianao ny zanako tsy miresaka amin'ny vinanty vavy fa ianao ny zanako masy madidy amin'ny fananako mila miala eto ianao rehefa maty mandovy ianao. Volanareo lany amin'ny trano izy soloko tsy kelikely ry zareo nefa mandoto kosa telo isam-bolana ny amin'ny banky mandrapatapitry ty taona ity. Dia ozy hoe tsy possible voalohany izay voly izay mandrapatapitry ty taona ity dia tsy hanana trano indray zany tsika. Dia lasa aloha zany no tany amin'ny ray aman-dreniko herinandro. Le zanako nefa efa mianatra. Dia rehefa nianatra tany ambanivohitra le zanako herinandro dia nanontaniana nataonareo tany am-pianarana dia mitomany fotsiny izy. Isa hita hoe tsy voaray an'le fampianarana fa tsy mitovy amin'le taty mihitsy. Dia rehefa nanapa-kevitra izay hoe ndao ary hanofa trano za mitady trano. Dia nanaiky le vadiko hoe midedava ary trano ozy fa tamin'ny voalohany izy aloha tsy nanaiky hanofa trano za mihitsy hoe manana ozy za tsy mila manofa. Dia rehefa nahita trano dia miverina mianatra teo amin'le fianarany taloha le zanako izao le vadiko te hanao trano any aminay indray. Dia ozy hoe ka mbola mila mitohy le fanazavanako. Zay aloha hoe fanaraka-hevitra izy mivady. Zay aloha mba efa tsara nge rehefa mifanaraka-hevitra izy mivady ka ny fiainana mpivady eny tena zava-dehibe fa tsy zay fiankinana amin'ny rafozany. Zay ole vady elatra efa manana ny maizay zokina ny ipetrahanao. Efa mifitahany ianao tamin'ny voalohany dia mbola fitaka indray ianao tamin'ny faharoa misy hevitra hafa. Miarahaba tompoko. mba ovanina tompo. Tsika rehetra tompo. Eny tompo. Da tompoko vehivavy 2 amby 30 taona. Dia mananjanaka 3 taona.
dia le rain-janako 12 taona dia izy taloha izy zany aloha tsy ndraranay mianaka mihitsiny dia rehefa taty arina izy tonga taty amin'ny ray aman-dreniko nitondra ny anabaviny dia hoe anao ndrara rehetrarehetra tany aminay dia za sy nanaiky anazy zany tamin'iny moa za koa miaino amin'ny fandaharana foana dia eniko zany ohatra nisy elanelana be ny taonanay dia avy eo ataoko ny tia olona hafa indray dia rehefa tao anatin'izany tia olona hafa iny izy ny tonga tany amin'ny ray aman-dreny dia za aloha mbola tsy nanaiky an'ilay hoe fombafomba ho atao dia za koa miaraka an'ilay olona hafa io dia ilay olona miaraka amiko nefany izy dia makaty an-trano loatra zany izy isam-bolana izy vao makaty an-trano tsy mety mampiasa telefona izy dia raha resaka hoe fanampiana sisika koa izy tsy manao mihitsiny izy zany dia miasa mihitsy zany ny saiko taoko hoe inona no tokony ataoko fa miasa mihitsy ny saiko hoe le rain-janako mbola kely zandriko lavitra be dia le olona nitiaviko tao aoriana koa nefany ohatrany hoe tsy dia mivaky loha dia za nefany efa nanomboka ny ala tsikelikely tamin'ilay rain-janako le fitiavako zany lefa nitian'ilay olona hafa dia tsy taoko izay atao fa mba mila torohevitra dia ka iny ka safidinao le izy azonao ianao ny ananazy marina aloha fa tena marina le hoe be elanelana be nareo sahirana ianao rehefa aneriana any fa ataovy zay ifandaminana amin'le telefaharoa ary za maimaika ny tonga dia hoe andao tsika hivady fa zaho jereo tsara aloha ny hoe tena ifanaraka ve sa akory zay dia hita loatra indray nareo mianaka za koa mieritreitra tsy dia zay be lataona rehetra akory ka samy manana olana daholo fa sasany indraindray mba misy olana sasany tsy misy olana eny raha ny tena marina e marina zany teneninao zany kanefany amin'ny akapobeny no raha ataotsika hoe zato no manana an'izay ny 20 mahita olana ka raha tafiditra ao anatin'le 20 tsy misy olana moa ianao zay nge mahatonga amin'ny teny endre matofilavy misy safidy ny fijeriko fotsiny mampana be dia raisiko fotsiny amin'le hoe trangan-javatra misy amin'ny akapobeny fa marina ny teninao hoe tsy voatery izay daholo ka zay safidinao ihany hoe rehefa mieritreritra hoe ty rain-janako ty tena tia na be elanelana raha ny zavatra rehefa tena mifankatigny iny olona na dia tsy teny azy ara dia miteny ihany jereo fa ny filohan'ny firenena frantsay 70 taona angamba ny elanelany am'zanany fahatelo nefa tena mifankaty be izy mivady zay koa aloha azo lazay miaraba tompoko faly miarabana mba hovanina tompoko tsika rehetra tompoko za moa tompoko zany hoe sady mba metraka fanontaniana ny hoe hijoro vavolombelona kely zany alohan'ny ilazako azy zany ny fanontaniana mba apetrako mo en général hoe tea leo tena ve sa be ambopo sa miolon'olona raha tahakaka an'izao zany le zava-misy tamin'ny fiainako moa ty fiainanay mianakavy fa tsy mampanimina fa zaraiko tamin'ny 24 zay no ny soratra vokatry ny toe zava-misy zany dia zay somary ambanivohitra tamin'ny fotoanandro io ny be ny tanàna sy ny sekretera dia ny vavolombelona roa ihany no maninay teo zany dia ny menay voalopy reo solon-tsakafo vitaradalàna azonay ny boky efatra ny zanakay 3 lahy vavitokana ny fiainana 3 lahy zay moa tsy maintsy hoe manao ny asoavan-jazalahy ny asoavan-jazalahy nataonay zay mivady foana no mitazona ny ankizy ny dokotera ry gaga dia nefa le izy amin'ny fonay madio moa vokatry ny zava-misy ihany koa rehefa miteraka ihany koa izy zany ny nrota amin'ireo zany tena zarery mihitsy no mampifanana io moa zany arak'izay hoe vokatry ny toetra zava-misy mety hoe azarovam-piainana ohatr'izay fa ny tiako lazaina fotsiny hoe za efa mahalala ny atao-poko ary madio tsara olona be fitiavana fa hoe fomba fijeriny eny ivelany zany ho tiako mba ho velabelarinao io hoe te aleo tena ve raha ohatrohatran'izany no fomba fiainana sa hoe be ampopo sa hoe miolon'olona zany samy ahenona ohatrohatran'izay le izy fa ny marina fotsiny moa zany dia hoe lasa vaksiny ho anay zany le karazana ohatrany hoe fahasahiranana matetitety avy ka lasa ohatrany hoe nahazo vaksiny ka lasa tsy dia mora taitra loatra raha ohatra ka misy olana fa
mba moramora ihany ny amahana azy ka dia mankasitraka moa général. Tonga dia fahafantarako an'izany a dia olona tia miavo teny ianao. Tsy miandry fanampin'ny hafa, mahay misedra ny sarotra, mahay manatrika an'izay tranga misy ary vonona ny andray andraika. Kinona ny maharatsy an'izany to zay fijerin'ny olona an'izany dia anazy zany. Nalazany hoe miolon'olona matikambo sy te hifandray azafady. Tena lehilahy tsara ny fiainana mihitsy zay ataonao zay dia milaza an'izay ny olona miankin-doha lava mitady fanampiana avy aty averoa zany amiko nataoko hoe misy fahadisoana ary tsy manana azo ndamosina. Ray mpianakaviana ianao manana ny toetra anao zany zany ray mpianakaviana ilaina. Afaka mijoro ny fiainana eo anatin'izay zava-misy tena tsara fa tohizo fa tsy misy hoe fijerin'ny olona miolon'olona zany le olona le teo ampiana manko ny rehefa avy eo fa mahitanao hoe ary le rangahy io tsy mba misy olona manampy azy mihitsy rehefa to vitany ihany ny fiainana tena fa lasa fielonana dia tady hitarika anao any amin'ny tsy valehany fa tohizo fa mety tsara za mankasitraka anao mihitsy azo zato isan-jato ny fankasitrahako anao tompoko. Tapitra ny fandarahantsika androany ndao fitinina zay voalaza. Ny zavatra nyresantsika teo dia le hoe vinam-piainana zay le vinam-piainana io dia ny tanjona dia ny tena marina dia hoe isy fahasambarana. Ary raha vao miteny fahasambarana zany ianao tsy maintsy misy fitiavana ao anatiny ary vao misy fitiavana tsy maintsy misy fampatokisana. Zay ny zavatra nyresantsika teo amin'ny faharoa fotsiny tsika hoe misy fito izy io fototra fito ny iorenany dia teo amin'ny faharoa dia manomboka amin'ny heriny zany fahatelo sy fahaefatra sy fahadimy. Asa moa vitatsika amin'izay indray hoe tapitra tany amin'ny fahafeto fa dia arakaraka zava-misy. Zay ny fiarahantsika zany nomena ianareo to hoe mangatah fotoana iresana amin'ny généraly ity ny lara telefônina antsonareo aloha 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefôny généraly dia atso izy isaky ny amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo maraina amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro. Rehefa azonareo izy dia omeny fotoana ianareo dia ajao zay fotoana omeny anareo zay sy ny toerana zay omeny anareo zay andraisana anareo. Ny fandaharantsika dia miverina amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mandeha amin'ny YouTube sy amin'ny RDP live kosa ny fandaharantsika manomboka any amin'ny tolakandro any azontsika jerena foana zany tsy diantsika foana. Zay ny fiarana zany dia mirary sosiny tsara ao antsika rehetra Bruno to lafany teknika mihaja sy hitady no mikirakira ny sary dia ankasitrahantsika rehetra veloma tompoko. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina.